Hafatra netiny Mpaminany William Marrion Branham mikasika ny famelarana ny taom-piangonana Fito. Toko voalohany, ny fanambarany Jesosy lay Kristy. Teny fampidirana. Na dia miresaka fampianarana manan-danja isan-karazany azy reto boky reto, ny mandramanitra azy, ny batisan'ny rano sy ny sisa, izay hita ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany hatramin'ny fahatelo, dia mikendry manokana ny amoaka famakafakana amin'ny antsipiriany ny amin'ny taom-piangonana Fito. Ilaina izy ity mba ahafahana mamakafaka sy mahazo ny ambiny rehetra ao amin'ny Apokalipsy, satria avy amin'ny reto taom-piangonana reto no isian'ny tombo-kase, avy amin'ny tombo-kase no isian'ny tropetra, ary avy amin'ny tropetra no isian'ny lovia. Toy ny firehetry ny fanaovan-jiry romanina amin'ny voalohany no nivoahan'ny taom-piangonana niaraka tamin'ny hazavana mahery tany am-boalohany, fa raha tsy izany dia tsy nahitana afo ny hafa. Saingy raha vao namoaka tara-pahazavana ho an'ny taom-piangonana Fito ny fanambaran'Andriamanitra, dia nisy hazavana niampy hazavana trano teo, mandra-pivoahan'ny fanambarana rehetra ho miarihary eo anatrehan'ny masontsika izay tolakaka. Ary sika amin'ny fampahirezana sy ny fanadiovana omeny ny fanahin'izany antsika no natao vonona amin'ilay fisehoany be voninahitra, dia ny an'ny tompo sy mpamonjy antsika ilay ten'Andriamanitra tokana Jesosy Kristy. Taona alefa ho an'ny olona manokana ty famelabelarana ity, satria afatra avy atao boky ho amam-pon'ny olona izany. Niezahana mafy natomboka tamin'ny sora-baventy ireo anarana sy ireo teny entina hiantsona azy, ary ireo teny manan-danja sy ny sisa izay mifandraika amin'ny Mahandriamanitra azy. Ary eo koa ny teny hoe Baiboly, soratra masina, teny, satria heverinay fa izay no mety atao mba hanondrona ny falebiazany maizy an'Andriamanitra sy ny teniny masina. Angatahako ny fitahian'Andriamanitra eo amin'izay rehetra mamaky, ary aingane ka hiavaka tokoa ny fanazavana omeny ny fanan'Andriamanitra eo amin'ny tsirairay. William Marrion Branham. Toko voalohany, ny fanambarany Jesosy lay Kristy. Apokalipsy toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny jaonona mpanompony. Izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana ny Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Sambatra izay mamaky sy miaino ny teniny ty faminaniany ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny, fa hatombotra ny andro. Jaonona mamanga ny fiangonana Fito any Azia, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy Fito izay eo anoloany sy izay fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany, ho an'izay tiantsika ka nanasantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra hita azy, na dia izay nandefina azy ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Izao no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, hoy ny Tompoandriamanitra, lay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa. Izaho jaonona rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'i Jesosy Kristy, dia atao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy Kristy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho, ka nare feo mahery teo ivoako toy ny feo an'ny tropetra, nanao hoe izao no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sy zavatra hitanao dia sorata eo amin'ny boky, ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana Fito any Azia, dia ho any Efesosy sy Smirna sy Pergamosy sy Tiatira sy Sardisy sy Filadelfia ary Laodikia. Dia nitodika aho nizaha ilay feo niteny tamiko, koa rehefa nitodika aho dia nahita fanaovan-jiro volamena fito, ary teo afovoan'ny fanaovan-jiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony, sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany, ary ny lohany sy ny volony dia fotsy, tahaka ny volon'ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahana manganoano, ohatr'ilay voadio teo amin'ny fandrendreany iny, ary ny feony toy ny firondroan'ny ranobe. Ary ny tana-kitana Fito teny an-tanany ankavanana izy, ary nisy sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo ambavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ary nahita azy aho, dia lavo ny ankoaka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony, fa izy nanendry ato amin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe, aza matahotra, zany voalohany sy farany, dia ilay velona efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay. Amen.
sady manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Koa soratsy zay zavatra efa hitanao, na zay zavatra ankehitriny na zay zavatra mbola ho avy ratry zay. De ny zava-miafina ny amin'ny kitana fito zay efa hitanao teny an-tana kakavanana sy ny fanaovanjiry volamena fito. Ny kitana fito de ny anjelin'ny fiangonana fito, ary ny fanaovanjiry fito hitanao de ny fiangonana fito. Teny fampidirana ho an'ny toko voalohany. Apokalipsy toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony, zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny jaonina mpanompony, zay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an Jesosy Kristy, de ny zavatra rehetra zay efa hitany. Sambatra zay mamaky sy miaino ny teny ty faminaniny ty ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa atombotra ny andro. Ny mpanoratra tsy hoe ny tompoteny an'ity boky ty de ny apôstôly Masinda Jaona. Miara-manaiky ny mpahitatara fa ny ampahany farany tamin'ny fiainany de tao Efesosy, na de tao nosy Patmo azy izy tamin'ny fotoana nandroatany an'ity boky ty. Tsy ny tantaram-piainan'ny Jaona ny eto fa ny fanambarany Jesosy Kristy tao amin'ireo taom-piangonana taty aoriana. Natsoina hoe faminaniny izy ty eo amin'ny andinin'ny fahatelo, ary zany mihitsy ny maizy azy. Matetiky ty boky ty de verina ho fanambarany Masinda Jaona, tsy marina anefa zany. Fanambarany Jesosy Kristy nomena ny Jaona ho an'ny kristianina tamin'ny taom-piangonana rehetra izy ty. Fa ty rero ny boky ao amin'ny Baiboly izay nosoratan'i Jesosy tenany tamin'ny fisehony manokana teo amin'ny mpanoratra. Boky farany ao amin'ny Baiboly izy ty, kanefa maneho ny fiandohany sy ny fiafarany ny fitsinjaram-potoana ho an'ny filazantsara. Ny teny Grika ilazana ny fanambarana nefa de ny Apokalipsy, izay midika hoe fampiariariana. I fampiariariana io de hita tsara eo amin'ny ohatra sehoan'ny mpanao sikotra zay mampiariara ny sary olona nataony. Abaribariny eo ampijery zany. Fanendahana ny sariny io ka anambarany an'izay niafina fahiny teo. Ary fanendahana ny sariny io dia tsy fanambarana fotsiny maizy an'i Kristy, fa ny fanambarana an'ireo asany aty aoriana eo amin'ny taom-piangonana fito mbola ho avy. Tsy ho ampy mihitsy ny fanindrina ny mazava-dehibe ny fanambarana avy amin'ny fanahy eo amin'ny mpino. Manan-danja kokoa anareo noho izay mety heveranareo azy angamba ny fanambarana. Eny tsy miresaka ny amin'ity boky ny Apokalipsy ity na ny aminareo fa ny fanambarana rehetra no resahiko. Zava-dehibe ankinan'ny aina ho an'ny fiangonana zany. Tsaroanareo ve ny Matio 9:10 izay nametrahan'i Jesosy an'izao fanontaniana izao tamin'ny mpianatra. Ataony olona ho iza moa ny zanak'olona, de ho reo, ho ny sasany, ianao ny Jaona mpanao batisa, ho ny sasany Eli, ary ho ny sasany Jeremia na anankiray Mpaminany, ary ozy taminy fa ianareo kosa manao ahy ho iza, ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. De namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Bar-Jaona, fa tsy nofa mandrano na neo anao zany fa ny raiko zay any an-danitra. Ary za milaza aminao koa fa ianao ny Petera, ary ambony ty vatolampy ty no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiainatsita tsy haresy azy. Milaza ny katolika romanina fa miorona eo amin'ny Petera ny fiangonana, tena afisainana ranofo zany. Ataon'Andriamanitra ahoana no anorona ny fiangonana eo amin'ny lehilahy izay tsy nitombona tsara ka nandany tompo Jesosy no sady niozona mihitsy teo amin'izany. Tsy afaka anorona ny fiangonana eo amin'izay lehilahy nateraka tao amin'ny Andriamanitra. Ary tsy vatolampy raha nipetraka teo io ka hoe nisy tany no amasin'Andriamanitra teo amin'ny faritra io. Ary tsy toy ny voalazan'ny protestanta ihany koa hoe miorona eo amin'ny Jesosy ny fiangonana, fa fanambarana io. Vakio araka ny nanoratana azy zany, tsy nofa mandrano no naneo izany, fa ny raiko no naneo zany. Ary ambonin'ity vatolampy ty, fanambarana, no ahoriko ny fiangonako. Ny fiangonana de miorona eo ambonin'ny fanambarana, eo amin'ny zao lazain'ny tompo. Ahoana ny fomba nalalany abela ny tokony ataony ka nafahany nanolotra fanatitra tsara ho an'Andriamanitra? Tamin'ny finoana nandraisan'ny fanambarana ny amin'ny raha. Tsy nahazo an'io karazana fanambarana io kainy, nefa nandray baiko izy, ka tsy vita ny nanolotra an'izay tokony ho fanatitra. Fa lay fanambarana avy amin'Andriamanitra nanavaka ka nanome fiainana mandrakizay ho an'ny Abela. Eny, mety zay voalazan'ny pastora ny voarainareo na zay nampianarany seminera, fa na de tamin'ny fahaiza miteny aza ny nampianarana an'io, mandra-pahatonga an'Andriamanitra manambara aminareo fa Jesosy ny Kristy, ka ny rano manadio anareo, Andriamanitra ny mpamonjy anareo, de tsy hanana fiainana mandrakizay mihitsy anareo. Ny fanambarana ara-panano isin'izany. Eny, nilaza fa ty bokin'ny Apokalipsy ity de ny fanambarany Jesosy sy ny am'izay ataony eo amin'ny fiangonana tamin'reto taona fito reto. Fanambarana zany satria nareo mpianatra eo aza de tsy nalala an'reto famarinana voarakitra ato reto, tsy voambara teo amin'izy ireo talohan'izany. Tsarofo fa tonga teo amin'i Jesosy izy ireo ao amin'ny boky ny asa ka nanontany azy hoe am'izao va no ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa hoy izy, tsy anareo no alala ny andro na ny fotoana. Ny fanjakan'i Jesosy eto an-tany mbola atao an-tsain'ireo lehilahy reo, nefa fanjakana ara-panano ho andeha orina. Tsy afaka niteny tamin'izy ireo ny toerany ao amin'ny fanjakana io akory azy izy satria tsy nambara ny ray taminy zany. Saingeto, rehefa maty izy ka nitsangana,
Eto amin'ilay fotoana manokana nanaovany fanelanelanana, azo nivelarina amin'izao natao amin'ity fanambarana ny amin'ny tenan'ity ny momba ny voninahiny sy ny fanatrehany eo amin'ny fiangonana ary ny vokatra izany. Ato amin'ity fanambarana ity no itenenany amintsika ny hafaran'ny devoly, ambarany amintsika ny ataony amin'ny devoly sy ny anipazany azy ao amin'ny fariafo, ambarany ny hafaran'ireo ratsy fanahy mpanaradian'ny Satana, koa alan'ny Satana zany. Mba tsikaritra ve hoe toy inona ny fankalan'ny Satana boky anankiroa ao amin'ny Baiboly noho ny hafa rehetra? Ampiasainy ny teolojianina maneho tena sy ny siantifika santoka anafika tsy akijanona ny bokin'ny Genesis sy ny bokin'ny Apokalipsy. Fa ao amin'ireo boky roa reo no ahitantsika ny fiavian'ny Satana, an'ireo lalandratsiny ary ny fampitehany. Zay no antony anafiany azy ireo, alany rehefa baribariny aminy. Ary ao amin'ireo boky roa reo no tena mampiariary ny maizy azy. O Jesosy ny amin'ny Satana, tsy manana na inona na inona amiko izy, ary za tsy manana na inona na inona aminy. Tena profo ny devoly hoe tsy zay no izy, kanefa tsy vitan'izany. Ko dia ataony zay rehetra azony atao mba hamitera ny fadokitsika ny teny. Saingy rehefa tsy mino ny Satana ny fiangonana, fa mino ny fanambarana ny fanahy amin'ny teny, de tsy aresy azy ny vavadiny fiainatsita. Avelo fotsiny aho eto aka ohatra kely avy amin'ny fanimpoko raha sitrakareo. Fantatrareo rehetra fa zava-magaga io fanomezam-pahasoavana misy eo amin'ny fiainako io. Zany hoe le fanomezam-pahasoavana ahafahan'ny fanamasina mamantatra ny aretina sy ny fisainana ao am-pon'ny olona, ary zava-miafinahafa izay tsy misy malala fa tsy Andriamanitra irery, nefa ambarany avy eo. Tiako raha eo anilako ianareo ka hita ny endrik'ilay olona eo rehefa hitan'ny Satana fa baribariny aminy. Eny, tsy ilay olona ny tiako ambara eto, fa ny amin'ny Satana izay niazona azy teo amin'ny fiainany tamin'ny alalan'ny ota sy ny tsy fakatoavana ary ny aretina. Raha mba hitanareo moa ny endrik'izy ireo, fantatry Satana fa baribariny aminy, de misy fihetsika hafahafa indrindra hita eo amin'ny olona. Matahotra Satana. Fantany fefamelan'ny olona fantatra ny asany ny fanan'Andriamanitra. Zay no antony ankahalany mafy ny fivoriana toy itony. Rehefa voatonona ny anarana ka voambara ny aretina, alan'ny Satana zany. Eny, inona zany? Tsy famakiana eritreritra io, tsy telepati na famisaviana ihany koa, fa fanambarana avy amin'ny fanamasina io. Zay ihany ny fomba ahafahako mahalala an'io. Mazava ho azy fa iantso an'izany amin'io anarana rehetra io ny fisainana ranofo ka tsy ekeno fanamasina zany. Avelao aho aneo antony hafa aminareo zay ankalan'ny Satana ny boky ny fanambarany Jesosy Kristy ao amin'ny fiangonana ity. Fantany fa Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, ary tsy miova izy. Malala kokoa an'izany noho ny sy folisan-jato ny teolojianina izy. Fantany fa tsy miova amin'ny toetrany Andriamanitra hatramin'izay, ko dia tsy miova tsotro zao amin'ny fomba fanaony izy. Fantatry Satana tsara fa ilay fiangonana voalohany tamin'ny Pentekosta niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra, marika 12 teo Perinasa, no tena fiangonana izay lazainy Jesosy fa azy. Diso ary ny hafa rehetra, tsy maintsy zay. Ankehitriny tsarovo zao, Kristy izay ao amin'ilay tena fiangonana no toy ny bokin'ny asa. Fa ny bokin'ny Apokalipsy no maneho ny fomba hidiran'ny fanahy antikristy ao amin'ny fiangonana ka handotony azy, ary atonga azy ho matimaty sy ara-pomba ary tsy manan-kery. Mampiariary an'ny Satana io, maneho ny asany, ny fikasany hamotika ny vahoakan'Andriamanitra ary ny fanatsatsony ny tenin'Andriamanitra, zay ho tohizany hatramin'ny fotoana ny mpazana azy ao amin'ny fariafo. Toeriny io, tsy mahazaka an'io izy. Fantany fa raha mandray ny tena fanambarana ny amin'ilay tena fiangonana sy ny maizy azy io ny olona, ny toerana raisiny sy ny ahafahany manao asa lehibe kokoa, de ho tafika tsy areseny izy. Raha voarainy ny fanambarana marina ny amin'ireo fanahy roa miasa eo amin'ny sehatra ny fiangonana kristianina, ka amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra no hamantarany sy hanoerany ny fanahiny antikristy, de tsy hanan-kery eo anatrehan'ny Satana. Tsy hanana fahombiazana mihitsy izy amin'izao andro zao. Tolay nanoerany Kristy ny ezaka rehetra nataony hampanekeny azy ho amin'ny fahefany tany anefitra. Eny, alan'ny Satana ny fanambarana. Isika kosa tian'io. Raha ny tena fanambarana no eo amin'ny fiainantsika, de tsy afaka andresantsika ny vavadiny fiainatsita, fa isika no haresy azy. Tsaro fanambarako teo amin'ny fiandohan'ity Hafatry ity, fa zao boky diniantsika zao raha ny marina de ny fanambarany Jesosy tenany ao amin'ny fiangonana sy ireo asany eo amin'ny taom-piangonana ty aoriana. Nambarako aveo fa ilaina ny fanamasina mba hanome antsika ny fanambarana raha tsy zany dia tsy ho azontsika io. Akambany ireo fisainana roa reo, dia hita ianareo fa tsy ampy ny fandiniana sy ny feritreretana tsotra fotsiny ka tonga n'ity boky ity ho azo tanteraka. Ilaina ary ny fiasan'ny fanamasina. Midika zany fa tsy ho voambary ty boky ity raha tsy eo amin'ny karazan'olona manokana ihany. Ilaina ny sin'ny olona manana fomba fijery ara-paminaniana. Hitako fomba fahaizana miaino an'Andriamanitra zany, hitako fahalalana mahagaga, fa tsy ny fandiniana eo amin'ny fampitahana ny andininy fotsiny, na de tsara azy zany. Mitaky ny fampianaran'ny fanahy zava-miafina io, raha tsy zany de tsy hazava mihitsy. Toy na nilatsika miaino an'Andriamanitra ka mamela ny tenantsika hisokatra ary afotena ho amin'ny fanahy mba handresy hafantatra. Toy ny voalazako ihany, ity boky ity, ny Apokalipsy, no mamarana ny soratra masina. Tsara petraka eo amin'ny toerany ao amin'ny soratra masina mihitsy zany, aty amin'ny farany. Ankehitriny, afaka lalana nareo ny antony ilazany fa sambatra zay mamaky sy miaino azy.
Io ny fanambaran'Andriamanitra zay anome anareo fahefana eo amin'ny devoly, ary azonareo koa ny antony sy ny ozona eo amin'izay manampina manaisitra aminy. Zay mihitsy ny tokony ho izy, satria iza no anampina anaisitra avy amin'ilay fanambaran'Andriamanitra tanteraka ka afaka andresin'ny fahavalo. Mazava be arak'izany io, tsy misy karazana hery ahafahana mandresy afa-tsy ny fanambaran'ny teny. Jereo, manonona fitahina manokana ho an'izay mitandrina an'ity boky ity ny 9 Ataoko fa mitodika tamin'ny fomba fanaon'ny mpisorona tao amin'ny testameta taloha raha mamaky teny eo amin'ny fivoriana maraina izy io. Hitanareo fa maro ny tsy afaka namaky ka nolain'ny mpisorona ny namaky ho azy ireo. Fa raha mbola teny ihany ny teo, de teo ny fitahina, na ny vakiny io na ny enono. Antomotra ny andro. Tsy teo aloha no nilazana fa antomotra ny andro. Tao amin'ilay fahendrena sy ilay planin'Andriamanitra no tsy namelana ny fanambarana mahery io hivoaka treto, na de efa fantatr'Andriamanitra tanteraka aza. Misy fomba fanao hitantsika avy hatrany areto. Ny fanambaran'Andriamanitra ho an'ny taona anankiray de tsy afaka ho tonga raha tsy eo amin'izay taon'izay ihany ary amin'ny fotoana manokana. Jereo ny tantaran'Israely. Ny fanambaran'Andriamanitra tamin'i Mosesy de tsy tonga raha tsy tamin'ny fotoana manokana teo amin'ny tantara, indrindra fa tamin'ny fotoana nampitaraina ny olona tamin'Andriamanitra. Na de Jesosy teny ny aza de tonga teo amin'ny fataterahany fotoana. Izy lay fafenon'ny fanambarana ny Mahandriamanitra azy. Ary amin'izao taom-piangonana zao, ny Laodiki, de ho tonga amin'ny andro mahamety ny fanambaran'Andriamanitra. Tsy ho taro zany, ary tsy ho tonga alohan'ny fotoana. Eritreretony amin'izany ary azony tsara, satria eo amin'ny andro farany sika ankehitriny. Ny fiarahaba. Apokalipsy 1:1-4 Jaona mamanga ny fiangonana Fito any Azia, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito zay eo anoloany sy zay fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tiantsika ka nanasa antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rano, sady efa nanao antsika ho fanjakana, de mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ny teny hoe Azia ranomarina de ny Azia minora, faritany kely mitovitovy habe amin'ny Indiana io. Ny fiangonana Fito zay teo de nisongaina manokana teo anatrehan'ny fiangonana hafa rehetra noho ny toetra nananany, fa reo toetra reo ihany no hita teo amin'ireo taonjato maro ny fandimby taty aoriana. Ny fanahy fito teo anoloany sy zay fiandrianana de ny fanahy zay tao amin'ireo iraka fito tsiraray avy, ka nanome azy ny fanimpony ho an'ilay taom-piangonana ny velomany tsiraray. Fa reto filazany reto, lay ankehitriny sy taloha ary ho avy, vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, lehibe ny mpanjaka amin'ny tany, alfa sy omega ary ny tsy to, de entina ilazana sy hamaritana olona anankiray tokana ihany, de Jesosy Kristy tompo zany, lay nanadio antsika tamin'ireo otantsika tamin'ny rany. Lay fanan'Andriamanitra tao amin'ny Jaona no mampiasa an'ireo fomba fiteny reo mba hamoahany ny Mahandriamanitra faratapiny an'i Jesosy Kristy, ka nambarany ny Mahandriamanitra tokana ny Mahandriamanitra azy. Misy fahadisoana lehibe amin'izao andro zao, de ny hoe misy Andriamanitra telo raha tokony ho tokana. Jesosy tena no nanome an'i Jaona io fanambarana io, ary zay no manitsy an'izany fahadisoana zany. Tsy misy Andriamanitra telo akory, fa Andriamanitra tokana manana anjara asa telo. Misy Andriamanitra tokana zay manana fomba iantsona azy telo: Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Zany fanambarana mahery zany no nanana n'ilay fiangonana tamin'ny voalohany, ary zay no tsy maintsy ampidina amin'izao andro farany zao, eo amin'ny fanaovana ny batisa ny rano araka ny tokony ho izy. Eny, tsy iombon-kevitra amiko ny teolojianina moderna, satria zao ny soratan'izy ireo eo amin'ny gazety kristianina malaza iray. Io fampianarana io, ny amin'ny Trinité, no tena tepoka hifotorana eo amin'ny testameta taloha, ary tepoka hifotorana ny testameta vaovao ihany koa zany. Toeran'ny testameta vaovao toy ny anoeran'ny testameta taloha azy, lay fisainana hoe misy Andriamanitra mihoatra ny tokana. Na izany aza nefa mampianatra mazava tsara ny testameta vaovao fa ny Ray de Andriamanitra, ny Zanaka de Andriamanitra ary ny Fanahy Masina de Andriamanitra. Ka reto eloreo dia tsy endrika maneho olona iray ihany, fa olona telo zay tena manana fiambonana eo amin'izy samy izy. Eo ny akantsika ilay fampianarana lehibe toy ny hoe olona telo nefa Andriamanitra tokana. Zao koa nambaran'izy ireo: Andriamanitra raha araka ny Baiboly de tsy olona anankiray ihany, fa olona telo ao amin'Andriamanitra tokana. Ka zay ny zava-miafina lehibe ny amin'ny Trinité. Zava-miafina marina. Nefa fomba ahoana no isian'ny olona telo ka ho Andriamanitra tokana? Tsy vitany hoe tsy manohana an'izany ny Baiboly, fa maneho ny tsy fahampiny ny saina mandinika mihitsy zany. Raha olona telo samihafa na de mitovy amin'ny fanaony aza de midika ho Andriamanitra telo. Raha tsy zany de tsy misy dikany io fiteny io. Averenenona fotsiny ane reto teny reto: zany ho alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, hoy ny tompo, lay ankehitriny sy taloha ary ho avy, de ny tsy to, ny Mahandriamanitra azy zany. Tsy hoe mpaminany fotsiny io na olona iray, fa Andriamanitra io. Ary tsy fanambarana ny amin'ny fisian'Andriamanitra telo zany, fa Andriamanitra tokana de ilay tsy to. Tsy nino Andriamanitra telo no teo amin'ny fiandohan'ny fiangonana. Tsy hitanareo teo amin'ny apôstôly io karazana finoana io.
Efa tatio arin'ny taona apostolika no niditra zany fiheveran'izany, ka tena lasa ady hevitra sy fampianarana teo amin'ny kardinaly tamin'ilay fivorimbe tao Nice. Ny fampianarana momba ny Mandriamanitra azy no niteraka fisarana tao Nice, ary avy amin'ny fisarahana io no niavian'ireo fisainana anankiroa ny ala lavitra. Ny anankiray dia nirona ho amin'ny polytéisme, mino Andriamanitra telo, ary ny ambiny nirona ho amin'ny unitarisme. Unitarisme mino ny mahatokana an'Andriamanitra nefa tsy mino an'ireo anjara asa telo teo aminy. Mazava ho azy fa tsy tonga tampotampoka teo akory zany, nefa de nisy io. Ary misy eo amintsika amin'izao andro zao mihitsy zany. Fa zao ny fanambarana nomeny ny fanahy ho an'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny Jaona. Zao ny Jesosy Kristy Tompo, ary zao avokoa zany. Tsy misy andriamanin-kafa. Ary nataony teo amin'ity fanambarana ity ny tompo-kaseny. Dinio ane zao, iza ny rain Jesosy? Milaza ny Matio 1:20 hoe hita fa nitoejaza avy tamin'ny faniamasina izy. Nefa Jesosy mihitsy nanambara fa Andriamanitra ny rainy. Fitentsika matetika ny hoe Andriamanitra ray sy ny hoe Andriamanitra faniamasina. Hita amin'izany fa ray ihany ny ray sy ny fanahy. Tsy maintsy izay izy ireo, raha tsy izany dia ho anankiroa ny rainy Jesosy. Mario anefa fa nilaza Jesosy hoe izy sy ny rainy dia ray ihany, fa tsy roa, koa maneho Andriamanitra tokana izany. Hatramin'ny ahitana an'izany ho marina raha manoloana ny tantara sy ny soratra masina, dia manontany tena ny olona hoe taiza ny avian'ny telo. Lasa fampianarana fototra zany teo amin'ny fivorimbe tao Nice tamin'ny taona 530 taorian'i Jesosy Kristy. Io trinité io, izay tsy teny hita ao amin'ny soratra masina mihitsy, dia nifototra teo amin'ny fisindreo Andriamanitra maro tao Roma. Andriamanitra maro ny vavahan'ny Romanina, nivavaka tamin'ireo razana ihany koa izy ireo, izay natao no mpanalalana. Koa digana hafa fotsiny nanomezana anaram-baovao an'ireo andriamaniny teo aloha. Ka olo-masina indray natao teo mba hifanaraka kokoa amin'ny Baiboly. Koa raha tokony ho Jupiter, Venus, Mars sy ny sisa, dia nataony Paul, Petera, Fatima, Christophe sy ny maro hafa. Tsy vitan'izy ireo ny ahatonga n'ilay fivavahany fanompoantsampy ino ny Andriamanitra tokana dia nozarainy ho telo izy. Ary nataony ho mpanalalana ny olona masina, toy izay efa nanaovany andreo razana ho mpanalalana. Nanomboka teo ary dia diso tamin'ny fahitana ny olona hoe tsy misy afa-tsy Andriamanitra tokana izay manana anjara asa na fisehona telo. Fantatry izy ireo araka ny soratra masina fa tokana Andriamanitra. Nefa dia miezaka izy ireo no hanao an'io ho araka ny fiheverana mampitola gaga toy ny hoe Andriamanitra tahaka ny saloim-boaloboka, ka olona telo eo amin'ny Andriamanitra azy tokana ihany izay zarainy izy rehetra mitovy. Nefa milaza mazava tsara ny eto amin'ny Apokalipsy fa Jesosy no lay ankehitriny, lay taloha ary lay ho avy. Izy no alfa sy omega, izay midika fa izy no A hatramin'ny Z, na ny fahafenoana rehetra. Izy ny rehetra, lay tsy to. Izy lay raozy any Saron, lay lilia any Andohasa, lay kitana fitarik'andro mamiratra, lay sampany marina, lay ray, lay zanaka ary lay faniamasina. Andriamanitra izy, Andriamanitra tsy to, Andriamanitra tokana. Milaza ny Timoty 2:7-9 hoe ary raha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo, no amarinina tao amin'ny fanahy, hita ny anjely, nitoriana tany amin'ny jetilisa, ninona teo amin'izao tontolo izao, nakarina tamin'ny voninahitra. Zay ny voalazan'ny Baiboly. Tsy misy resaka mihitsy ny amin'ny hoe olona voalohany na faharoa na fahatelo eto. Milaza zany fa Andriamanitra no naseho teo amin'ny nofo, Andriamanitra tokana. Io Andriamanitra tokana io no naseho teo amin'ny nofo, tokony hamalina ny fanontaniana zany. Andriamanitra ny tonga tamin'ny endrika nofo, tsy nahatonga azo Andriamanitra hafa zany. Andriamanitra ny teo, lay Andriamanitra ray ihany. Fanambarana io tamin'izany andro zany, ary fanambarana io amin'izao andro zao, Andriamanitra tokana. Andesika hiverina amin'ny Baiboly mba ahitana ny maizy azy tamin'ny voalohany raha araka ny fanambarana nomeny mikasika ny tenany. Lay Jehova lehibe no niseho teo amin'ny Israely tao amin'ny andry afo. Raha indro lay anjelin'ny fanekena, fa nitoetra tao amin'io andry afo io ka nitarika ny Israely isan'andro. Tao amin'ny tempolo no nanambarany ny fiaviany tamin'ny rahona lehibe. Avy eo indray andro, voaseto amin'ny vatana nateraky ny virjina izy, dia lay efa nomanina ho azy. Lay Andriamanitra izay nitabernakely teo ambony lainy Israely no nanisy lay nofo teo amin'ny tenany eto, ka nitabernakely teo anivon'ny olona tamin'ny endrika olona. Nefa dia lay Andriamanitra teo ihany io. Mampianatra amin'ny Baiboly fa Andriamanitra tao amin'ny Kristy, Jesosy lay vatana. Tao aminy no nitoerany fahafenony Mandriamanitra azy ara-batana. Tsy misy mahazava azy kokoa noho izany. Zava-miafina, eny, nefa dia marina zany. Tsy afaka hazava kokoa. Raha tsy olona telo ary izy teo, dia tsy afaka ho telo izy ankehitriny. Andriamanitra tokana. Io Andriamanitra io ihany ny tonga nofo. Laza Jesosy hoe nivoaka avy tamin'ny ray aho ary akany amin'ny ray indray. Jaona 4:17-20. Zany indrindra no nitranga. Tonga tsy hita teto an-tany izy taoriny nafatesany, ny nandevenana azy, ny nitsanganany ary ny akarany. Paoly avy eo no nifanena taminy teo amin'ny lalana ho an'i Damaskosy. Ary hoy izy tamin'ny Paoly, ry Saoly, nahoana ianao no manenjika? O Paoly, iza moa ianao tompoko? Hoy izy, zany Jesosy, andry afo izy teo, azavana mahajamba.
Ny ilainy ny niverina toy izany arak'izay fa voalazany mihitsy fa ataony. Niverina tamin'ilay endrika na izy asy talohany nakany an'ilay taberina kely nofo. Zany mihitsy no endrika nahitany Jaona anio. Jaona toko voalohany andiny fa 12. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana fa ny zanaka lahy tokana izay ao tratrany ray, izy no nanambara azy. Mario ilay toerana voalazany Jaona ho misy an Jesosy ao atratrany ray izy. Milaza ny Lioka toko 2:12 hoe fampamonjo ny teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida de Kristy tompo. Teraka Kristy izy, ary 7 andro taty aoriana rehefa nifirana izy de natsoina hoe Jesosy arak'izay voalazany anjely tamin'izy ireo mihitsy. Teraka Branham no niteraka de nomena ny anarana William. Kristy izy teo fa nomena anarana tety ambany izy teo amin'ny olona. Io taberina kely tety ivelany izay hitan'ny olona io no natsoina hoe Jesosy. Lay teo io ny tompony voninahitra, lay tsy to voase tao amin'ny nofo. Izy lay Andriamanitra ray, zanaka sy fany masina. Zany rehetra zany no maizy azy. Ny ray, ny zanaka ary ny fany masina de fomba iantsoana azy fotsiny, tsy anarany reo. Zay no mahatonga antsika manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, satria io lay anarany fa tsy ny fomba iantsoana azy. Io no anaran'ny reny fomba iantsoana azy reny. Mitovy tsotro zao mamifakana zaza voateraka zay zanaka ka manome azy anarana. Efa zaza io, ny zanaka de fomba iantsoana azy fa omenareo anarany izy aveo. John Henry Brown. Tsy manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny ihany ianareo, fa misy amanarivony maro ny Jesosy eto tany ary efa nisy zany na de talohan'i Jesosy mpamonjy antsika azy. Saingy anankiray amin'izy ireo ihany no teraka Kristy, Jesosy Kristy tompo. Misy manao an Jesosy ho zanak'Andriamanitra mandrakizay. Tsy mifanipaka ary ve zany? Izy no efa nandrefa misy ny zanaka ka mandrakizay. Zay rehetra zanaka de manam-piandohana, ny mandrakizay de tsy manam-piandohana, fa izy de lay Andriamanitra mandrakizay, Jehova, voaseho tao amin'ny nofo. Voalaza ao amin'ny filazantsara ny Masin-Jaona hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra, ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika. Izy no vavolombelona marina sy mahatoky eo amin'ilay tenyny ray mandrakizay. Mpaminany izy teo ka afaka nilaza zay nasain'ny ray olazainy. Laza izy hoe ny raiko no ato amiko. Zay ny voalazan'i Jesosy lay taberina kely, ny raiko no ato amiko. Maro ireo fomba iantsoana an'Andriamanitra, lay famarinantsika, lay fiadanantsika, lay manatrika foana, ray, zanaka ary fany masina, saingy ray ihany no anarana olona entiny, ary zany anarana zany de Jesosy. Aza mikorotan-tsaina ny amin'ny hoe manana anjara asa telo izy na hoe manana fomba fisehoana telo. Mpaminany izy raha teto an-tany, mpisorona izy raha ao an-danitra, ary efa miverina eto an-tany izy de mpanjaka ny mpanjaka. Lay taloha zany hoe Jesosy lay mpaminany, lay ankehitriny zany hoe izy amampisorona be manao fanelanelanana, lay mahay miara mitondra ny fahalementsika, lay hoavy zany hoe lay mpanjaka hoavy. Teny izy raha teto an-tany, lay mpaminany. O Mosesy ny aminy, ny tompo Andriamanitra no anangana mpaminany tahaka, ary zay rehetra tsy miano ny tenin'io mpaminany io de vongorana tsy eo anivon'ny vahoaka. Mario reto zava-nisy teo amin'ny Jesosy reto. Mpaminany izy raha teto an-tany, zanak'ondry ary zanaka. Tsy mahatonga azy ho telo zany, tsy afakory reo fa fisehoana na anjara asa teo amin'ny olona iray, Jesosy. Ankehitriny, indro ny apaha soratra masina zay verin'ireo trinitera fa mana-porofo hoe misy olona ankoatran'ny ray eo amin'Andriamanitra azy. De ny Apokalipsy toko 5:1-9. Ary hitako fa indro teo voly sy zay fiandrianana sy ny zava-manana efatra ary teo voly olona de nisy zanak'ondry nitsangana tahaka nefa voavono na natandroka fito sy maso fito de ny fanahy fiton'Andriamanitra, ny raha nakany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanakavanan'ilay nipetraka teo ambony sy zay fiandrianana. Ary efa nandray ny boky izy, ny zava-manana efatra sy ny olona efatra amby 20 de ny akoha ka teo anatrehany zanak'ondry. Sady samy nanana lokanga sy rovi volamena feno didik'azo manitra izy, de vavaka ataony olona masina zany. Marina tokoa fa reo mandinin'ireo raha vahana amin'ny hafa de to manamarina ny fiheveran'izy ireo. Tsy karatra reo fa nilaza hoe raha vahana amin'ny hafa reo andinin'ireo. Vakio na de zany aza ny Apokalipsy toko 4:7 sy ny 7:10. Ary niaraka tamin'izay de voatsindry ny fanahy aho, ary indro seza fiandrianana nipetraka tany an-danitra, ary nisy anankiray nipetraka teo ambony seza fiandrianana, ary ny tarehan'lay nipetraka dia tahaka ny vato jaspisy karneola, ary avana amin'ny tarehan'ny emeralda no nanodidina seza fiandrianana. Ary raha zava-mananaina hanome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'lay nipetraka eo ambony seza fiandrianana, de zay velona marakizay. De ankohaka eo anoloany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny olona 420, ka hivavaka amin'izay velona marakizay. De anipony satroboninany eo anoloany seza fiandrianana ka na hoe ianao tomponay no mendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary no ny sitraponao no nahanisy nahary azy. Mario tsara ny 12 anankiray, tsy roa na telo fa anankiray no nipetraka teo ambony seza fiandrianana. O ny 13 ilay, tsy ireo,
nipetraka dia tahaka ny vato jaspi. Milaza ny 15 fa ny zava-mananaina no anome voninahitra ho an'lay tsy izy ireo. Milaza ny 10 fa ny olona no iankoaka eo anoloany zay fa tsy ireo. Milaza ny 11 fa ny antso ireo hoe ianao tomponay no mendrika, tsy hoe ianareo tomponay. Milaza koa ny 11 fa io anankiray eo amin'ny seza fiandrianana io, lay pahary, Jesosy zany. Jaona toko voalohany 17. Lay Jehova fanahy-Andriamanitra tamin'ny testamenta taloha io. Genesis toko voalohany 1. Kanefa tsy janoneo sika. Vakeo eto ny Apokalipsy toko 7:20. Zay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, de tahaka nandreseko kosa sy niarako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianana. Vakeo koa ny Hebreo toko 12:2. Mijery an Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, zay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra, mba ahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Mario fa Jesosy tenany mihitsy lay nanoratra ny Apokalipsy no nanambara fa miaraka mipetraka amin'ny ray izy, lay fanahy tao am-pôly, fanahy Kristy io fanahy io, satria fanahy faminaniana iaviany teny zany, no milaza fa mipetraka eo ankavanany ray izy. Saingy rehefa anjery Jaona dia anankiray ihany no hitany teo amboniny seza fiandrianana. Ary efa teo amin'ny Apokalipsy toko 5:4 ka hatramin'ny 5 ihany, zay manaraka ny Apokalipsy toko 4:4 ka hatramin'ny 7 raha ara-potoana, vao hitantsika fa lay zanak'ondry no nandray ny boky teo amin'lay anankiray nipetraka teo ambony seza fiandrianana, toy zay hita amin'ny Apokalipsy toko 4:4 ka hatramin'ny 7 sy ny 7 hatramin'ny 10. Inona ary zany? Zay no zava-miafina ny amin'ny Andriamanitra tokana. Izy, Jesosy, nivoaka avy amin'Andriamanitra no tonga voaseho tamin'ny nofo, maty ary nitsangana indray, ka niverina tao an-tratrany ray. Arak'izay voalazany Jaona, tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana, fa ny zanaka lahy tokana zay ao an-tratrany ray, izy no nanambara azy. Jaona toko voalohany 1:20. Efa tonga reto ny fotoana man'Andriamanitra, Mesi, niverina hitaky ny ampakariny ary aneho ny tenany, avy eo ampalala ny tenany amin'ny Israely. Hitantsika eto fa mitady fifandraisana ara-batana ny olona indray Andriamanitra maha zanaky Davida, mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, ary mpapakatra ho an'ilay ampakarina jetilisa. Tsy hoe Andriamanitra roa, fa Andriamanitra tokana zay maneho an'ireo anjara asa mahery lehibe sy ireo fomba hiantsona azy. Nalala ny olona fa mpaminany izy, fantatr'izy ireo ny famantarana ny amin'ny maha-Mesia zay tsy afaka ho tonga raha tsy eo amin'ny mpaminany ihany. Jaona toko voalohany 1:4 ka hatramin'ny 1:50. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan'ny Andreasy Petera. Filipo no nahita Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanao ilay nisoratany Mosesy tao amin'ny lalàna sy nisoratany mpaminany, de Jesosy zanaky Josefa, avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, momba misy zava-tsoa va avy any Nazareta? De hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahita Natanaela avy manatona azy, de nilaza azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no ahafantaranao aho? De namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fony tsy mbola niantso anao Filipo de hitako teo ambany aviavy ianao. De namaly Natanaela ka nanao hoe, rabi ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, moa nilazako taminao va fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao? Ahita zavatra lehibe noho zao ianao. Ary koa izy taminy, lazaiko aminao marina de marina tokoa, ho hitanao ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Lay fahaizana namantatra ny fisainana tao ampon'ny olona no nahatonga ny olona mbo fidin'Andriamanitra nalala fa teo ny Mesia, lay tenin'Andriamanitra voaositra. Hebreo toko 4:12. Fa velona sy mahery ny ten'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Rehefa nandria azy namantatra ny fisainana tao am-pony lay vehivavy teo am-patsakana, de nanondro azy ho mpaminany, ka nambarany fa izany fahaizana lehibe zany no ahafantarana ny Mesia. Jaona toko 4:17 ka hatramin'ny 20. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano, de hoy Jesosy taminy, omeo aho sotroko, fa ny mpianana efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Fa ora vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amin'ny kosotrona, nefa vehivavy Samaritana? Fa ny jiosy tsy manandraraha amin'ny Samaritana. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy zay miteny aminao hoe, omeo rano aho sotroko, de ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Ora vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana. Koa avy aiza no azahoanao zany rano velona zany? Ianao va lehibe noho Jakoba arazantsika nanome anay ty fatsakany ty? Sady izy sy ny zanany mba mibibiny noho ny sotro teto. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, zay rehetra misotro ty rano ty de mbola angetaheta indray. Fa na iza no misotro ny rano zay omeko azy de tsy angetaheta mandrakizay. Fa ny rano zay omeko azy de ho loharano miboboky ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ora vehivavy taminy, tompoko, omeo zany rano zany aho mba tsy angetaheta.
na aketo atsaka intsony o Jesosy taminy andeha ary atsolo vadinao ka makanesa aty raha vehivavy namalaka nanao taminy hoe tsy manambady ah o Jesosy taminy marina ihany zay no lazainao hoe tsy manambady ah fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao la itoeranao ankehitriny marina zany voalazanao zany o raha vehivavy taminy tompoko hitako fa mpaminany ianao ny razantsika nivavaka teto amin'ny titelibory ity fa inareo kosa milaza fa any Jerosalema tokony hivavahana o Jesosy taminy raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ny titelibory ity na any Jerosalema aza no hivavahanao amiray ianareo mivavaka am'izay tsy fantatrareo zay kosa mivavaka am'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amiray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy no tahaka izany Andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ora vehivavy taminy fantatry fa avy ny Mesia la hita hoe Kristy fa rehefa tonga izy de ambarany amintsika ny zavatra rehetra o Jesosy taminy za zay miresaka aminao no izy ao amin'ny Apokalipsy toko 10:17 voalaza hoe ary mihira ny firan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry izy manao hoe lehibe sy matalanjona ny asanao tompo Andriamanitra tsy to mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjakandreo olo-masina hitanareo zany lay zanak'ondry lay mpisorona be zay mitondra ny rany eo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana ho fanavotana ny amin'ny otatsika de ny tompo Andriamanitra tsy to zay no anjara asany amin'izao fotoana zao zay ny zavatra ataony ankehitriny mitaraina miaraka amin'ny rano noho ny otatsika fa ndray andro any io zanak'ondry io de ho lasa liona avy amin'ny fireneny Jota ho avy miaraka amin'ny voninahitra sy ny hery mba handray ny fahefany ka anjaka toy ny mpanjaka izy lay mpanjaka an'ity tany ity zay ho tonga mazava ho azy tsy milaza akory zany hoe tsy mpanjaka izy ankehitriny satria izy ny mpanjakantsika mpanjakandreo olo-masina fanjakana ara-panany ankehitriny tsy avy amin'ity rafitra zao tolo zao ty zany tahaka ny tsy mahavy amin'izao tolo zao antsika zay no antony tsy hanaovantsika tahaka an'izao tolo zao pony lanitra sika ny fanahin'ilay tontolo niteraka atsika indray no avoaka atsika taratra de zay mampanjaka an Jesosy zay no mahatonga ny vehivavy eo amintsika tsy manao fitafin-dehilahy na manapaka ny volony na manao an'ireny fandokoana tarehirehetrareny na ireo zavatra fa maro akamaminy zao tolo zao fatratra zay no mahatonga lehilahy eo amintsika tsy misotro na mifoka ka milalao amin'ny ota fanapahana eo amin'ny ota ny fanapahana nanantsika ary zany de manan-kely amin'ny alalan'ny fahefana ao amin'ny fanahiny Kristy zay monina ato anatintsika ho rava ny fanjakana rehetra eto tany fa ny atsika no hitoetra eny vao niresaka ny am'ireo anjara asa telo sy ireo fisehoan'ilay tena Andriamanitra tokany sika ary nibanjina ny voninahiny teo amin'ny fandinihana ny soratra masina kanefa tsy ara-tsaina no hahafantarana azy ara-panahy no hahafantarana azy amin'ny fanambarana ara-panahy lay anankiray zay natao hoe Jesosy teo amin'ny nofo mihitsy no niverina ho andriafo nefa nampanantena izy fa hiverina indray ka olona eo amin'ny vahoakany amin'ny alalan'ny fanahy fa tamin'ny andro Pentekosta no nidiny io andriafo io ary nampizara ny tenany olo-lelafo teo amin'izy rehetra inona nataon'Andriamanitra teo nampizarazara ny tenany ho ao amin'ny fiangonana izy ka nanomeny ampahany tenany tamin'ireo vehivavy sy lehilahy rehetra teo nozarazarainy teo amin'ny fiangonana ny tenany arak'izay fa nolazainy fa ataony Jaona toko 7:17-7 ary zao angataka amiray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay de ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azony zao tolo zao raisina satria tsy hitany na fantany fa inareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo tsy amelanareo kamboty aho akaty aminareo aho vetivety foana de tsy ahita intsony zao tolo zao fa inareo no ahita satria velona de ho velona koa ianareo am'izay ny andro zany de ho fantatrareo fa izaho am'raiko ary anareo ato amiko ary zaho aminareo zay manana ny ditiko ka mitandriny zany de izy no tia ary zay tia no tiany raiko ary zaho tia azy ka neo ny tenako aminy o Jodasy tsy Iskariota taminy tompoko nahoana no amina ihany no sehonao fa tsy am'izao tolo zao koa Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy tia de tandrina ny teniko izy andraiko tia azy ary akao aminy zay ary onona ao aminy nilaza izy fa angataka amiray mba handefa mpananatra hafa zay efa niaraka tamin'izy ireo ny mpianatra saingy tsy tao amin'izy ireo de Kristy zany aveo ny 7:20 raha ny aminy sy ny ray ny resahana nilaza izy hoe izahay no ho tonga zao zany tonga ny fanahy ka lay fanan'Andriamanitra voaseho tamin'ny maharay sy tamin'ny mahazanaka ihany no mbola ho voaseho ao amin'ny maro Andriamanitra tokana zay fanahy zay no antony tsy ahafahan'ny olona mitsaka eo ka ilaza fa ny olona masina de ny papa na ny eveka na ny pretra ny olona masina Kristy lay olona masina ny fanahy masina ao anatintsika ahoana no asahiny ireo mpitondra fivavahana amin'ny teny fa tsy manakambara ny laika samy manakolazaina ny tsiraray manana anjara asa ny tsiraray manana fanompona ny tsiraray ny fanahy masina ny tonga tamin'ny Pentekosta ka nampizara ny tena ny isan'olona mba ho tanteraka ny voalazan'i Kristy hoe am'izany andro zany de ho fantatrareo fa zaho am'raiko ary anareo ato amiko ary zaho ao aminareo Jaona toko 4:20 lay zaho no izy lehibe lay Andriamanitra tsy to
no tonga tamin'ny endrika fanahy mba hameno an'ilay tena fiangonany, manana zony hoe ho am'izay tiany ale izy ary hoe ho am'izay olona tiany andehanana. Tsy manisy olona masina eo anivotsikisika fa ilay vatany fiangonan'ny tompo rehetra ny masina noho ny fanatrehany fany masina, fa izy ilay fany masina ny masina fa tsy ilay fiangonana tenany. Zao ary ny fanambarana, Jesosy Kristy no Andriamanitra. Ilay Jehova tamin'ny testamenta taloha no Jesosy amin'ny vaovao. Na toy inona fiezahanareo, tsy vitanareo ny anaporofo hoe telo Andriamanitra. Ilaina ihany koa nefa ny fanambarana avy amin'ny fany masina mba ho azonareo ny fahamarinana fa tokana izy. Ilaina fanambarana ny ahitana fa ilay Jehova tamin'ny testamenta taloha no Jesosy amin'ny vaovao. Nisokosoko tao amin'ny fiangonana Satana ka nanajamba ny olona tamin'ny fahamarinana io, ary efa jamba tamin'io izy ireo. Tsy ela taoriany izany dia natsahatra ny fiangonana tao Roma ny fanaovana batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ekeko fa ilaina ny tena fanambarana avy amin'ny fany masina mba ahitana ny fahamarinana mikasika ny Mandriamanitra azy amin'izao andro zao, raha indro fa eo anivon'ny famadihana ny soratra masina tsy misy toy izany misy atsika. Kanefa ilay maresy, ilay fiangonana mpandresy dia miorona eo amin'ny fanambarana, koa dia afaka iandry an'Andriamanitra hanambara ny fahamarinany amintsika isika. Na dia izany aza, tsy dia ilaina fanambarana loatra raha ny marina ny amin'ny batisany rano. Efa tena miariary eo anatrehanareo zany. Mety nisy fotoana kely ve ka nahasarika ny apôstôly isitaka hiala amin'ny didy mivantana nomeny Tompo tamin'ny fanaovana batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fany Masina, ka hita avy eo fa ninitsaka toy izy ireo? Fantatra izy ireo hoe inona lay anarana, ary tsy misy toerana amin'ny soratra masina ka nanaovan'izy ireo batisa tamin'ny fomba hafa akoatra ny tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo na dia ray aza. Fisainana kely fotsiny dia ampilaza aminareo fa ny bokin'ny asa dia ilay fiangonana amperinasa. Ka raha izay ny fomba nanaovan'izy ireo batisa dia izay ny fomba fanaovana batisa. Eny raha iverinareo mafy zany, ahoana ho inareo ny am'izao? Niza tsy vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia ilaina ny anaovana azy batisa indray. Asan'ny apôstôly toko 7:1-8 ary mbola tany Korita Paulosy dia nitety ny tany ambony Paul ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa niraisinareo va ny fany masina fony voanino ianareo, fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fany masina, ary hoy izy tamin'ireo ho amin'inona ary nanaovana batisanareo? Dia ho reo ho amin'ny batisan'ny Jaona, fa ho Paul Jaona nanao batisany fibebahana ka nilaza tamin'ny olona mba hinono izay ho avy manaraka azy dia an' Jesosy Kristy. Ary nandre zany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ary rehefa nametrahan'ny Paul tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fany masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Zay ary le izy, reto olona tsara toetra tao Efesosy reto dia nandreny amin'ny Mesia izay ho tonga. Efa nitorony aminy Jaona, natao batisa ho amin'ny fibebahana noho ny ioto izy ireo, nijery ny ho avy mba ino an Jesosy. Saingy efa fotoana hitodiana tany aoriana teo tamin'i Jesosy ka atao batisa ho famelana ny ota. Efa fotoana andraisana ny fany masina teo, ary efa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izy ireo ka nametra tanana tamin'ny Paul dia nilatsaka tamin'ny fany masina. Olona nahafinaritra tokoa reto sakaiza malala tao Efesosy reto, raha hoe nisy olona tokony ananantoka dia izy ireo. Jereny toerana nisy azy, tonga hatreo amin'ny toerana ahafahany manaiky an'ilay Mesia ho tonga. Vonona ny andray azy izy ireo, saingy tsy hitanareo hoe fa na dia izany aza diso azy izy ireo. Efa tonga izy ary efa lasa. Nilain'izy ireo no natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nilainy no fenona ny fany masina. Raha vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ianareo, ameno anareo amin'ny fanahiny Andriamanitra. Zay ny voalazany teny. Ny asa toko 7:1-5 no vakitsika teo ny fahataterahan'ny asa toko 2:7-30. Mibeba ary ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fany masina. Hitanareo fa Paul tamin'ny fany masina dia nilaza mitovy tamin'izay voalazan'ny Petera tamin'ny fany masina, ary zay voalaza dia tsy azo ovana. Tokony ho toy izany hatramin'ny Pentekosta mandra-pavita batisa izay olom-bo fito farany indrindra. Galatiana toko 1:5 fa na izahay na anjely avy any an-danitra azy no mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay fa nitoriana taminareo, aoka voaozina izy. Eny diso ny fanaovanareo unitera sasany batisa ny olona, manao batisa ho amin'ny fahateram-baovao ianareo ka toy ny hoe mahavonjy anareo ny fanitriana anaty rano. Tsy avy amin'ny rano ny fahateram-baovao, fa asan'ny fanahy zany. Le lehilahy nandidy tamin'ny alalan'ny fany masina hoe mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ianareo, dia tsy nilaza fa ny rano ny fahateram-baovao. Nilaza izy fa fanehoana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny zany. Zay fotsiny ihany. Petera 1:7-20 zay namonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa zay tena n'io tandidiny io. Tsy ny fanesonana ny fahaloton'ny nofa nefa, fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Inoko zany. Raha misy diso hevitra ka mieritreritra fa ny tantara no afaka hanao proof fa misy fomba hafa ankoatra ny batisany rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, dia manoro hevitra anareo aho hamaky ny tantara ka ianareo mihitsy no hahita. Ity manaraka ity dia fitantarana marina ny amin'ny batisa natao tao Roma tamin'ny taona 100 taorian'i Jesosy Kristy, ka naverina tao amin'ny Time magazine ny 5 Desambra 5:17.
nanangatanana ny diakona ary niditra teo am'varavaran'ilay batister Publius Decius, nitsangana tao amin'ny rano hatreo ambalany Marcus Vasca Varkazo. Nitsika izy raha nandroso teo anilany tao anaty tombondrano Publius, Credis ony vanontaniana, Credo navaliny Publius. Inoko fa avy amin'ny Jesosy lay Kristiny famonjena zay nomboana teo ambanin'ny fanapahan'ny Pontius Pilato, maty miaraka aminy aho mba hananako fiainana marak'izay miaraka aminy. De tsapan'ilay sandry matanjaka fa niazona azy raha namelany tena nilatsaka teo an-damosiny tao anaty tombondrano izy, ka eniny tamin'ny sofiny feoan'ny Marcus, za manao batisanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, raha nandrakotra ny tenany rano mangatsika. Fa hatreo ka hatramin'ny fotoana nahaverin'ny fahamarinana, zay tsy tafaverina raha tsy amin'izao taom-piangonana faran'izao, zany hoe hatramin'ny Nise mandra-pahatonga ny fiandohany zao taonjato zao. De nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izy ireo. Tafaverina indray anefa zany, tsy vitan'ny Satana ny anakana ny fanambarana raha tiany ny fanany anome azy. Eny, raha Andriamanitra telo nisy, de tsara tokoa ny anaovanareo batisa ho amin'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina. Saingy ny fanambarana nomena ny jaonina de ny hoe tokan'Andriamanitra, ary ny anarany de Jesosy Kristy Tompo. Koa de manao batisa ho amin'Andriamanitra tokana sady anankiray ihany ianareo. Zay no natonga ny Petera nanao batisa araka ny nataony tamin'ny Pentekosta. Nilainy ny toetra natoky tamin'ilay fanambarana hoe koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra maromarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny de efa nataon'Andriamanitra sady Tompo no Kristy. Zay ary izy, ny Tompo Jesosy Kristy. Raha Jesosy no sady Tompo no Kristy, de zany ary izy Jesosy koa tsy afaka ho zavatra hafa akoatran'ny Ray, Zanaka ary Fanamasina ao amin'ny olona tokana zay voaseho tao amin'ny nofo izy. Ka tsy hoe Andriamanitra ao amin'ny olona telo, Trinité voata, fa Andriamanitra tokana, olona tokana, manana an'ireo fomba fototra telo iatsona azy, manana anjara asa telo zay maneho an'ireny fomba iatsona azy reny. Eno indray ary ny eto, io Jesosy io ihany no sady Tompo no Kristy, ny Tompo, Ray, sy Kristy, Fanamasina, de Jesosy, satria izy, Jesosy, ihany reo anankiroa reo, Tompo sy Kristy. Raha tsy maneho amintsika ny tena fanambarana ny Mandriamanitra azy zany, de tsy misy aneo amintsika. Ny Tompo de tsy hoe anankiray hafa, Kristy tsy hoe anankiray hafa, fa io Jesosy io no Jesosy Kristy Tompo, Andriamanitra tokana. Ndray andro ho Filipo tamin'i Jesosy, Tompoko, aseho ianay ny Ray de ampo anay zay. Ho Jesosy taminy, zay ery no efa nitoerako teo aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany ve ah? Zay nahita de nahita ny Ray. Koa ahoana no anaovanao hoe aseho ianay ny Ray? Za sy ny Ray de Ray ihany. Ny teny anio andray mandeha de nisy raha matonana hoe andraso kely Ramse Branham ianao sy ny vadinao de Ray. Hoy tsy tahaka zany. Hoy izy, azafady aminao hoe, de hoy taminy, mahita ve anao? Hoy izy, eny. Hoy hitanao ve ny vadiko? Hoy izy, tsia. Hoy karazany hafa io maharay resahana io, satria hoy izy, raha mahita ianareo de mahita ny Ray. Laza ny mpaminany fa isy mazava rehefa hariva ny andro. Voasoratra eo amin'ilay hira hoe isy mazava rehefa hariva ny andro. Eo amin'ny lalan'ny voninahitra ny tena ahitanao azy, amin'ny lalan'ny rano. Zay ny mazava an'io. Nalevina ao amin'ny anaran'i Jesosy sarobidy, tanora sy antitra amin'ny beba amin'ny fahotanareo rehetra, azo antoka fa hiditra ny Fanamasina. Tonga ny mazava takariva, fa marinana ny hoe Ray Andriamanitra sy Kristy. Voatsela no resaka tamin'ny rabi-jiosy anankiray, hoy izy tamiko, tsy vitanareo jetilisa ny zanan'Andriamanitra ho telo toko ka nomezany Jiosy, malala kokoa noho izany zay. Hoy taminy, tena marina zany raby, fa tsy mizara an'Andriamanitra ho telo toko zay. Inonareo ny mpaminany sa tsy zany? Hoy izy, azo antoka fa inoko. Inonao ve ny Isaia 7:9? Eny. Iza ny voalazany mpaminany eo? Ny Mesia. Hoy inona ny fandraisan'ny Mesia amin'Andriamanitra? Hoy izy, ho Andriamanitra izy. Hoy marina zany. Amen. Tsy afaka anao an'Andriamanitra olona telo na mizara telo ianareo, tsy afaka ilaza amin'ny Jiosy ianareo hoe ity ny Ray, ity ny Zanaka, ity ny Fanamasina. Anambara aminareo avy hatrany ny avino ifeverana io izy, fantatry ny Jiosy fa niorona tamin'ilay fivorim-be tao Niseo ifanekempinoana io, tsy magaga raha heverino mpanompo sampy sika. Miresaka ny amin'ilay Andriamanitra tsy miova sika, mino an'izany koa ny Jiosy, fa ny fiangonana ny nanovan'io Andriamanitra tsy miova zay tokany ho telo. Tafaverina nefa ny azavana raha hariva ny andro. Manaitra tokoa ny fahitana fa amin'ny fotoana iverenan'ny Jiosy ao Palestina no hiavin'ny ty fahamarinana ity, Andriamanitra sy Kristy de Ray. Io Jesosy io de sady Tompo no Kristy. Nanana fanambarana Jaona ary Jesosy lay fanambarana. Fa eto amin'ny soratra masina mihitsy no namohan'ny tenany, za lay taloha, lay ankehitriny ary lay ho avy, ny tsy to. Amen. Raha tsy takatrareo ny fanambarana de miandrandraka amin'ny tadiavan'Andriamanitra mba handraisanareo azy. Tsy misy fomba hafa azahoanareo an'io. Tsy maintsy avy amin'Andriamanitra no hiavin'ny fanambarana. Tsy amin'ny alalan'ny olona mihitsy no hiaviany zany, hoe talenta ranofo, fa avy amin'ny fanomezan'ny fanahy. Azonareo atao tsenjery mihitsy azy ny soratra masina, fa na de tsara azy zany, tsy zay ny haviany io. Tsy maintsy hoe fanambarana avy amin'Andriamanitra.
voalaza ao amin'ny teny fa tsy misy olona mahay milaza hoe Jesosy ny Kristy raha tsy amin'ny fany masina. Ilainareo ny mandray ny fany masina ary aveo sady aveo ihany va ho azo ny fanaomenanareo ny fanambarana fa Jesosy ilay Kristy, Andriamanitra ilay voaositra. Tsy misy mahay andreo zavatr'Andriamanitra raha tsy ny fanan'Andriamanitra ary zay anambarana ny fanan'Andriamanitra azy. Ilaintsika ny angataka fanambarana amin'Andriamanitra noho ny zavatra hafa rehetra eto tany. Efa nekentsika ny Baiboly, efa nekentsika ireo famarinana lehibe misy ao, saingy mbola tsy azo tsapaitana an'izany ho an'ny akamaroan'ny olona satria tsy eo ny fanambarana avy amin'ny fanahy. Tsy tonga velona ny teny. Milaza ny Baiboly amin'ny Korinthiana 4:5-20 fa tonga fahamarinan'Andriamanitra isika tamin'ny firaisantsika amin'ny Jesosy Kristy. Azonareo ve zany? Milaza zany fa isika no tena fahamarinan'Andriamanitra tena noho isika ao amin'ny Kristy. Milaza zany fa izy, Jesosy, no tonga ota ho atsika. Tsy milaza zany fa tonga mpanatanteraka ota izy, fa tonga ota ho atsika. Ka noho ny firaisantsika aminy no ahafahantsika ho tonga fahamarinan'Andriamanitra. Raha manaiky ny zava-nisy sika ary tsy maintsy eketsika, fa tena tonga ota ho atsika raha bako teny izy tamin'nakany ny toerantsika, de tokony anaiky kosa sika ny zava-nisy hoe lay firaisantsika taminy na tonga atsika ho tena fahamarinan'Andriamanitra. Raha lavina ny anankiray dia lavina ihany koa ilay anankiray, raha ekena ny anankiray dia ekena koa ilay anankiray. Eny fantatsika fa milazana izany ny Baiboly, tsy hay lavina izany, saingy tsy eo ny fanambaranany amin'io. Tsy azo tsapaitana izany ho an'ny akamaroan'ireo zanak'Andriamanitra. Mitoetra mandiny ny tsara ao amin'ny Baiboly fotsiny io, saingy ilaintsika ny anana an'izany ho velona eo amintsika. Mila fanambarana vao mahavita izany. Avelao ampiditra zavatra eto izay sady ahagaga anareo no hanampy anareo. Saiko mino avokoa ny mpandalina rehetra fa tamin'ny dika teny Grika ny testameta vaovao tamin'ny voalohany. Nilaza ny mpandalina Baiboly rehetra teo amintsika fa Andriamanitra nanome firenena telo lehibe an'izao tontolo izao miaraka amin'ny fanohanana telo lehibe ho an'ny filazantsara. Nomeny ny Grika izay nanome ny fiteny iraisany rehetra, nomeny atsika ny Jiosy izay nanome atsika ny fivavahana marina sy ny tena fahalalana n'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpamonjy, nomeny atsika ny Romanina izay nanome atsika ny fanapahana tafaray miaraka amin'ny lalàna sy ny fifanohizany arabe. Ananantsika ary ny fivavahana marina, ny fiteny izay ahafahana mampita an'izany eo amin'ny vahoaka maro, ary ny fanjakana sy ireo arabe mba hanaparitana azy ara-bako teny ary ara-tantara. To tena marina izany, fa ankehitriny milaza ny mpahay Grika eo amintsika fa ny teny Grika tamin'ny andron'ny Baiboly dia tanteraka sy marina tokoa. Ka raha tena mahay sy mahafantatra ny fitsipika ny mpandalina Grika, dia afaka lala marina izy ny fampianarany teny ao amin'ny testameta vaovao. Tsy ho fahalalana taratasy fotsiny anefa ve zany? Tsy zany ve? Move tsy miady hevitra mpandalina hafa ao amin'ny anaram-piangonana hafa ny mpandalina Grika malaza rehetra avy amin'ny anaram-piangonana iray, ary move tsy eo amin'ireo teny Grika mitovitovy sy ireo firafitry ny fitsipika mitovitovy no irena ny fampianarana izy ireo. Azo antoka fa izay ny zava-misy. Na de tany amin'ny taonan'ny Pergamos tany aza, taloha kely ny fivoriam-be tao Nisea tamin'ny taona 520 nisy mpandalina roa lehibe teo, Arius sy Atanazius, no tsy nitsahatra ny fandona ara-pampianarana teo amin'ny teny Grika anankiray. Niparitaka tokoa ka nahazo an'izao rehetra izao ny ady hevitra izy ireo, ary natonga ny mpahitatara ny laza fa ny zary zao tontolo izao noho ny diftonga. Zanatsoratra roa mifanaraka nefa samy voatonona eo amin'ny teny ray. Nefa raha tena tanteraka ny teny Grika ka voalahatr'Andriamanitra, de nahoana ny misy fiadik-hevitra toy izany? Azo antoka fa tsy miandry antsika rehetra alalan'ny teny Grika koa ny Andriamanitra. Amin'izao iainantsika izao misy ady hevitra mikasika ny Grika. Reso ohatra ilay boky hoe Radiographie de l'Église paralysée du Christ, nataon'ilay mpampianatra Macrosan. Ao amin'io no nametrahany teny maro avy amin'ireo mpahay fitsipika Grika malaza, ka profony arak'izay itiavany azy fa ny fitsipika Grika izay tsy miova no manaprofo tanteraka fa mampianatra ny Baiboly hoe vita batisan'ny fany masina ny olona iray aorian'ny ny fahaterahany indray, ary manambara kitsirany koa izy fa afaka keo ampilipitra ny vehivavy satria hoe ny teny maminany dia midika hoe mitory-teny. Saingy vita ny venona andresy lahatra ny mpandalina Grika mahitaka azy sanatria. Vakio fotsiny voalazan'ireo mpandalina izay manana fijery mifanohitra aminy, ary eno ny fomba fiteny lalina. Eny, tsy hoe marina ihany no voalazako teo, fa andesika androso lavidavitra. Ankehitriny, manana mpandalina maro sika izay miteny fa tamin'ny teny armeanina ny tahirin-tsoratra nisy voalohany, ka izay ny fiteny Jesosy sy ny olona tamin'ny andro. Manamafy izy ireo fa tsy ny teny na nanoratra tamin'ny Grika arak'izay matetika heverany maro azy ny olona, ary hita marina fa tsy mitovy hevitra ny mpandalina nanantsika eo amin'izany. Ohatra ny mpampianatra Sconfield izay mpandalina tena mahay indrindra no nanaprofo avy amin'ny fikarohana nataony hoe resy lahatra izy fa ny testameta vaovao dia nisoratana tamin'ilay fomba fiteny Grika teo amin'ny olona tamin'izany andro izany. Notohanany tsara tokoa ny zavatra nenony, naorony teo amin'ny atota taratasy maro isan-karazana nananany. Saingy etsakilany, manana mpandalina hafa anankiray malaza koa sika, ny mpampianatra Lamza, izay resy lahatra fa ny testameta vaovao dia nisoratana tamin'ny armeanina. Ary tsy hafa fa ilay mpahay-tantara malaza ataony By no nanamafy ny heviny hoe armeanina fa tsy Grika no fiteniny vahoaka teo. Koa azo heverina fa tamin'ny armeanina no anoratana ny testameta vaovao tamin'ny voalohany. Na de eo azy zany, alohan'ny idirantsika lalina loatra ny amin'io, andesika maka ny filazan'ny King James azy sy ny fandikanana nataon'ny mpampianatra Lamza.
Ho falitsika raha mahita fa zava-magaga no itoviny ny fomba fiteniny. Koa dia tsy misy mampiavaka raha ny marina ny zava-misy ao na ny fampianarana. Afaka isitona fiheverana sika hoe navelan'Andriamanitra isy eo amintsika ny tahirin-tsoratra hita voatsy ela sy ireo hafa izay efa fantatra nefa vao naparitaka mba hanaporofo ny fahamarinana izay efa nananantsika. Hitantsika ary fa na dia tsy mifankahazo hevitra aza ny mpandika teny, tsy ny tahirin-tsoratra no mifanipaka. Hitanareo eto fa ny fandikana dia tsy azo fotorana eo amin'ny fandalinana lalina avy amin'ny fahalalana ny amin'ny fomba fiteny nanoratana amin'ny Baiboly. Saingy raha mbola tsy mahita ianareo noho ny sarin'ny fombafomba eo amin'ny sainareo dia indro misy ohatra farany. Tsy misy afaka isalasala fa ny mpanoradalana sy ny fariseo sy ireo mpandalina malaza tamin'ny taona 330 taorianan'i Jesosy Kristy dia nalala tsara ny lalàna teo amin'ny fitsipika sy ny tena dikan'ireo teny voasoratra tao amin'ny testameta taloha, saingy na dia teo aza ny fahalalana ambonina nanana dia diso tamin'ny fanambarana ny amin'ilay tenin'Andriamanitra nampanantenaina voaseho teo amin'ilay zanaka izy ireo. Hita taratra teo amin'ny Genesisy hatramin'ny Malakizy, ary misy toko iray manontolo maro nanondro azy manokana sy ny fanompony. Na izany aza nefa dia diso azy tanteraka izy ireo, afa-tsy ireo vitsy anisa izay no azavainy ny fanahy. Tonga eo amin'ny famaranana isika ankehitriny, famaranana izay fahitantsika tao amin'ny teny. Natohiny na inoantsika ny amin'ny fiezahana hita sy ny fikarohana an'ireo tahirin-tsoratra taloha sy tsara indrindra mba handraisana ny dikan'ny teny mazava indrindra, dia tsy ho hitantsika mihitsy ny heviny marina amin'ny alalan'ny fandinihana sy ny fampitahana ny soratra masina, na tsy ho potaky ny ahoana sika. Ilaina ny fanambarana avy amin'Andriamanitra mba hahazahoana an'io. Izay indrindra ny voalazan'ny Paoly. Zany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ny ampianaran'ny fahendren'ny olona, fa amin'ny teny ampianaran'ny fanahy masina. Kortiana 2:7-7. Ny fanambaran'Andriamanitra marina dia ny fandikan'Andriamanitra ny teny ihany amin'ny fanatanterahany an'izay nampanantenaina. Eny, aoka tsisy diso fandraisana an'izay voalazako, ka eritreritra fa tsy inoko ny fahamarinan'ny Baiboly ananantsika ankehitriny. Inoko marina ity Baiboly ity. Nanamarina tanteraka ny testameta taloha Jesosy raha teto tany. Nefa izany dia voarakitra feno tsara tahaka ny testameta vaovao ananantsika. Aza manao fahadisoana eo amin'izany fa tenin'Andriamanitra tsy misy diso no ananantsika amin'izao andro izao. Ary aoka tsisy sasahanala avy amin'izany na hanampy ao amin'izany, nefa mila n'ilay fananany miazo sika mba hampianatra antsika an'io. Toy inona no ilantsika ny fanambarana avy amin'ny fanahy? Tsy Baiboly vaovao no ilayntsika, tsy dikateny vaovao no ilayntsika, na dia tena tsara aza ny sasany sady tsy manohitra an'izany ny tenako. Kanefa ny fanambaran'ny fanahy no ilayntsika, ary saoran'Andriamanitra azontsika nanana ny zavatra ilayntsika, satria te hanambara ny teniny amintsika amin'ny alalan'ny fanahiny Andriamanitra. Anomboka nome hatrany antsika n'ilay fanambarana mpanome aina sy fandresena avy amin'ny fanahiny any Andriamanitra. Raha mba afaka handray fanambarana vaovao mahatsy ny fiangonana, ka lasa teny velona voaseho amin'ny alalan'izany, dia nao an'ireo asa lehibe kokoa sika ka hanome voninahitra n'Andriamanitra raintsika any an-danitra. Afaka amin'ny fahotana. Apokalipsy 1:5. Ho an'izay tiatsika ka nanasantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Ny teny hoe nanasa rany marina dia namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Tsy mahafinaritra ve zany? Ara-panatsara ve anefa ny sainareo? Azonareo ve zany? Fa ny rany no namahantsika tanteraka tamin'ny fahotantsika. Tsy ran'olombelona io, ny ran'Andriamanitra ny teo. Niantso an'io Petera hoe ny rany Kristy. Paoly niantso an'io hoe ny rany Tompo na ny rany Jesosy. Tsy hoe olona telo fa olona iray. Miseho eto indray zany fanambarana izany, Andriamanitra tokana. Io Andriamanitra Jehova izay mahefa ny rehetra io no nidina ka nanao vatana ho an'ny tenany tamin'ny alalan'ny fahaterahany Virjina ary noho ny natao mba hahafahan'ny ran'Andriamanitra hanafaka antsika. Namahantsika tanteraka amin'ny fahotantsika ka maneho antsika ho tsy misy petina eo anatrehany amin'ny fifaliana tsy arefesina. Tianareo ve nahita ohatra tao amin'ny testameta taloha? Andehantsika hiverina tao amin'ny Saedenina. Rehefa tonga tany amin'ny voninahitra ny vaovao voalohany hoe very ilay zanaka Adama. Moa ve ka anjely ny ran'Andriamanitra? Zanaka anankiray ve no nalefany? Anankiray hafa tahaka antsika ve no nalefany? Tsia, izy tena no tonga mba hanafitra ny zanaka very io. Aleloia! Tsy nankin'Andriamanitra tamin'ny hafa ny planiny amin'ny famonjena, nankininy tamin'ny tenany ihany zany. Tonga nofo Andriamanitra nonona tamintsika ka nanafitra antsika ho an'ny tenany. Tamin'ny alalan'ny ran'Andriamanitra no namonjena antsika. Lay Andriamanitra mandrakizay no nonona tao amin'ny vatana mety maty mba hanala ny fahotana. Tonga zanak'ondry izy mba handatsaka ny rano sy hiditra ao amin'ny efitra lamba miaraka amin'izany. Every zao, no zany hoe ran'Andriamanitra dia raha tanteraka io. Koa raha tanteraka no manafaka antsika amin'ny fahefana sy ny famatorana ary ny fantoton'ny ota, dia fanafana tanteraka sy feno ary io. Tsy misy fanamelona intsony ary ankehitriny. Izo ny ampangan'olo mbo fidin'Andriamanitra, Andriamanitra no manamarina azy, manambara fa marina sika. Izo no anameloka azy, Kristy efa maty. Romanina 7:7-7. Zay ary ilay izy, ny fahafatesany no manome antsika n'ilay raha, ny rano nanafaka antsika. Tsy misy fanameloana ankehitriny. Ahoana ny mety isin'izany?
tsy misy antony azo anamelohana satria ny rano nanafaka atsika tamin'ny ota afaka sika tsy manan-keloka. Aza miain'olona eno ny teny ny rano nanafaka anareo. Ankehitriny aza mety voafatotra indray amin'ny fombafomba sy ny fanekemponoana ary ny rafim-pivavahana. Aza mety voatarika ny aino an'ireo zay mandany herin'ny teny ka mandany hoe mamonjy Jesosy manasitrana ary mameno amin'ny fany masina sy ny hery. Olon'Andriamanitra efa afaka ianareo na fa ny rano manokana. Raha mbola fikirinareo amin'ny fanekemponoana sy ny anaram-piangonana ny finoanareo de profo azo antoko zany fefavery ny finoanareo ny teny. Mpanjaka sy mpisorona. Apokalipsy 2:1-5. Sady efa nanao antsika ho fanjakana de mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Ho azy aneny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Izy no efa nanao antsika. Misy famarinana vitsivitsy eto zay ilaina tsindrina. Anankiray am'izany eto. Izy no nanao antsika. Ny famonjena dia asany avy amin'ny tompo ny famonjena, fahasoavana ny rehetra. Misy tanjona ny nanavody any antsika. Misy tanjona ny nividianany antsika. Mpanjaka sika, mpanjaka ara-panahy. Ho mpanjaka iaraka amin'ny eto an-tany sika rehefa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy, fa ankehitriny sika dia mpanjaka ara-panahy ary manjaka eo amin'ny fanjakana ara-panahy. Voalaza amin'ny Romana 5:17 hoe fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakany fahafatesana noho ny nataony anankiray, maika izay nahazo ny habe ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana noho ny nataony anankiray, de Jesosy Kristy. Ao amin'ny Kolosiana 1:17 sady naafaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany, manjaka. Am'izao fotoan'izao sika de miara-manjaka amin'ny Kristy, manana fanapahana eo amin'ny ota, am'izao tontolo izao, amin'ny nofo ary amin'ny devoly. Mamoaka ny fahatsarany sy ny voninahiny mamoaka azy, satria Kristy ao anatsika no manatanteraka ny faniriana sy ny fanaovana araka ny sitrapony. Eny, azo antoka fa mipetraka ao an-danitra sika ao amin'ny Kristy Jesosy na dia am'izao ankehitriny izao aza. Ary nanao atsika ho mpisorona. Eny, mpisorona ho azy, manolotra fanatim-piderana ara-panahy avy amin'ny molotra no amasinina, manokana ny fiainantsika ho toy ny fanatitra kasitrahana ho azy, mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, manelanelana sy mitaraina, mpisorona sy mpanjaka ho any Andriamantsika. Tsy magaga raha tsy manitona atsika zao tontolo zao, fa olona miavaka sika sady manana zotom-po amin'ny asa tsara. Noarina tao aminy indray sika mba ho zanaka mitovy endrika amin'ny raitsika. Lay Andriamanitra avy. Apokalipsy 2:1-7. Indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany. Eny, amen. Avy izy, avy Jesosy, avy Andriamanitra, avy lay mpaminany, avy lay mpisorona sy mpanjaka, lay rehetra ao amin'ny rehetra no avy. Koa eny tombo Jesosy avy faingana. Amen. Avy izy, avy amin'ny rahona izy, rahona voninahitra, toy ny ahitana azy teo amin'ny tendrombohitra fivoatare, fa namirapiratra ny akanjo ny raindro fa nanarona azy ny herin'Andriamanitra. Ary ny maso rehetra ahita azy, midika zany fa tsy ny fampakarana io, fa fotoana io zay aviny aka ny tena toerany amin'ny mahampanapaka an'izao tontolo izao. Zany dia amin'ny fotoana isaonan'ireo zay nandefina azy tamin'ny fanekemponoana sy ny fampianarana ny anaram-piangonany, ka hidradradratra amin'ny orooro ny olona rehetra noho ny aminy ilay teny. Izao ny tantaran'ny fanambarana amin'ny Zakaria 2:12-7-4. Teo amin'ny 500 taona lasa teo zay ny namina an'iny Zakaria io, saika efa eo ampakana toerana zany ankehitriny. Enoy, am'izany andro zany de hitady andringana ny jetilisa zay avy amely any Jerosalema, ary ahitoko amin'ny tananak Davida sy ny mponina any Jerosalema ny fanahany fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery azy an'le fonony izy. Eny, rovina no iverina amin'ny Jiosy ny filazantsara rehefa tapitra ny andron'ny jetilisa. Efa vonina ny iverina amin'ny Jiosy ny filazantsara. Rasoko ambara aminareo fotsiny matsy ny zavatra efa hitranga amin'izao andro any antsika izao. Io zavatra lehibe efa hitranga io dia natanteraka ny Apokalipsy 2:12 ka andraisana an'ireo vavolombelona roa, ireo mpaminany roa, Mosesy sy Eli, mba hapody ny filazantsara amin'ny Jiosy. Vonina ny amin'izany sika, efa milamina ny rehetra, toy ny tondrany Jiosy ny afatra ho an'ny jetilisa, de toy zany no amerena ny jetilisa an'izany eo amin'ny Jiosy avy hatrany ka ho avy ny fampakarana. Eny, tsarovo lay nivakitsika tao amin'ny Apokalipsy sy Zakaria, samy tonga any aoriany ny fahorimbe reo. Lay fiangonan'ny lamatoa de tsy andalo fahorimbe, fatatsika zany, zay no ampianaran'ny Baiboly. Amin'ny fotoana io, voalaza fa ahidin'Andriamanitra eo amin'ny tanànak'Israely ny fanahiny. Io fanahy ihany lay nahidiny teo amin'ny jetilisa tamin'ny androny, ka hijery azy ay nole fonony izy, ary isaona azy toy ny fisaonana zanaka lahatokana izy, sady alahelo azy toy ny fahalelovan'ny olona ny lamatoany. Amin'izany andro zany de fisaonana lehibe any Jerosalema toy ny fisaonana tao Adriadrimo eo amin'ny loha Megido. Ary isaona amin'ny tsy tokatokana an-tany, samy isa mpianakaviana avy, fianakavian'i Davida mitokana, ary ny vadin'ireo mitokana, ary ny fianakavian'i Natana mitokana, ary ny vadin'ireo mitokana. Ary isa tokantrano mitokana rehefa avy eny amin'ny rahona voninahitra izy amin'ny fiaviany faharoa. Ireo Jiosy zay nandefina azy ireo no ahita azy toy ny voalaza ao amin'ny soratra masina hafa hoe, avy aizy toy ny ratra amin'ny tananao tony, de ilaza izy hoe tao an-trano ny sakaizako reo.
tsy ho fotoana fisaonana ho an'ny jiosy zay nanda azy tsy ho mesy ihany eo, fa ho fotoana fisaonana ho an'ny zay sisa tavela am'jetrisaka ka nanda azy tsy ho mpamonjy am'izao andro zao. Isy fidradradradrana sy fitomanina fa hitomaniny Virjiny Nadala, maneho izy ireo an'ilay fiangonana nanda ny anisy diloilo zay endrika ny fanahy masina, tao amin'ny fanilony zay endrika ny vatana na ny fasiana diloilo, ka efa diso tara loatra. Tsy hoe olona ratsy akory izy ireo, Virjiny izy ireo, midika zany fa nanana toe-tsaina ambony izy, saingy tsy nanana diloilo tao amin'ny fanilony izy ireo, kodianarina tany amin'ny fitomanina sy ny fikotrehanify. Andesika moka ny endrika zany rehetra zany ao amin'ny Genesis, toko 5:20, raha ny fanena tamin'ny rahalahy tao Egypta Josefa ka nanambara ny tenany tamin'izy ireo. Genesis toko 5:20 ka hatramin'ny 7. Ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorangoraky ny fony intsony teo anatrehan'izay rehetra teo aminy, de niantso izy ka nanao hoe avoay ny olona rehetra hialy eto amiko, ary de tsy nisy olona na de ray aza nijanona teo amin'ny Josefa raha nanao zay ahafantarany rahalahiny azy izy. De nitomany mafy izy ka reniny Egyptianina, ary reniny tao an-tranon'ny Farao koa. Ary Josefa tamin'ny rahalahiny, zany Josefa mbola velona ihany vakaiky, ary tsy navaly azy ny rahalahiny fa torakofitra teo anatrehany-reo. Ary Josefa tamin'ny rahalahiny, avy manatona ahy ianareo. De nanatony reo. Ary Josefa, zany Josefa rahalahynareo, lay namidinareo aty Egypta. Ary ankehitriny aza malahelo natesitra amin'ny tenanareo noho ny varotanareo abo aty, fa hamonjy aina ny nampandehanan'Andriamanitra ahy alohanareo aty. Fa roa taona zao no efa nisy ny mosary teto amin'ny tany, ary mbola misy 5 taona koa zay tsisy iasantany na itsinjana. Ary Andriamanitra efa nampandeha ahy alohanareo, mba tsy halany taranaka anareo amin'ny tany, fa hamelona anareo amin'ny famonjena lehibe. Moa ve tsy azo ampitahina tsara amin'ny Zakaria 12 zany? Raha tambatra izy roa reo dia tsy maintsy ahita mazava tsara an'io sika. Fony mbola tanora Josefa dia nankala azy ny rahalahiny. Nahoana ny rahalahiny nankala azy noho izy ara-panahy. Tsy hainy atao ny tsy ahitan'ireo fahitan'ireo, tsy hainy atao koa ny tsy ahita nofo na tsy andika zany. Tao aminy tao zany, tsy afaka aneo zavatra hafa ankoatran'izay tao aminy izy. Noho izany nankala azy tsy tamin'ny ato ny rahalahiny. Izy anefa ny tena malala ny rainy, mpaminany ny rainy ka nalala zany. Eo ny mamoaka tsara ny endri Kristy, le Andriamanitra ray de tia ny zanaka. Fa ireo rahalahy, mpanoradalàna sy fariseo, no nankala azy satria afaka nanasitrana ny marary izy, nanao fagagana ary nanambara raha teo no avy, nahita fahitana ka nandika azy reny. Tsy misy antony tokony hankalana azy, nefa de zay no nataon'izy ireo, tahaka ny rahalahiny Josefa, nankala azy tsy tamin'ny antony izy ireo. Ankehitriny, tsarovo ny fomba nataon'ireo zanak'i Jakobo ireo tamin'i Josefa, natsipin'izy ireo tao andavaka izy. Nalain'izy ireo le akanjo maro loko nomeny ny rainy azy, ary natsobo ny tao amin'ny rà mba tonga ny rainy ino, fa nisy biby namono andrasazalahy tany. Namidin'izy ireo tamina mpividy andevo, zay nitondra azy nakoa Egypta izy, ary teo nivarotana azy ndray tamilay jeneraly. Ny vadin'io jeneraly io nanao azy an-tranomaizina tamin'ny tsirariny. Saingy fotoana vitsy taty aoriana, lay fahafahany naminany na tonga ny Farao nitady azy, de nisandratra teo ankavanan'ny Farao izy no sady nanana karazana fahefana, zay tsy nahafahan'izaniza anatona ny Farao raha tsy efa nandalo teo amin'ny Josefa aloha. Ankehitriny andesika andinika ny fiainan'i Josefa raha tao Egypta izy, satria eo no ahitantsika fa naneho tanteraka ny endri Kristy izy. Mbola tao an-tranon'ilay jeneraly izy raha noelohina tamin'ny tsirariny, ka voasasy natao an-tranomaizina tsy nisy antony, toy ny nataon'izy ireo tamin'i Jesosy mihitsy. Tao an-tranomaizina, izy no nandika ny nofon'ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofo voafonja niaraka taminy. Nampidina ny an'ilay mpitondra kapoaka, fa nomelohina ho faty ilay anankiray. Natao an-tranomaizina teo amin'ny hazofijaliany Kristy. Andriamanitra sy ny olona de samy nafoy azy. Samy nisy jiolahy teo ankilany, maty ny anankiray ara-panahy, fa ny anankiray nahazo fiainana. Ary maro fa rehefa nesorina teo amin'ny hazofijaliany Jesosy, dia nakarina tany an-danitra ka mipetraka eo ankavanan'ilay fanahin'i Jehova lehibe izy ankehitriny. Ary tsy misy olona afaka anatona an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalany. Tokana ny mpanalalana ny olona amin'Andriamanitra, ary izy rery ihany no ilainareo. Tsy hita eo Maria nareo olo-masina. Jesosy ihany. Raha toy izany zany endrika hitantsika ny amin'ny Josefa zany, maro fa nambinina avokoa zay nataony tao Egypta. Nambinina ny asa voalohany nataony tao amin'ilay jeneraly, na de ny tranomaizina aza nambinina. Amin'ny fiverenan'i Jesosy, ny tany efitra dia amony tahaka ny raozy. Izy no zanaky ny fanambinana. Tsy mbola nisy taona mihitsy ka nambinina tolain'ny tapahan'i Josefa. De isy fotoana fanambinana toy izany koa eto tany, zay tsy mbola hita n'izao tontolo izao. Samy afaka hipetraka eo ambany aviavy ny tsiraray amintsika ka ho sambatra sy faly ary ho velona mandrakizay eo amin'ny fanatrehany. Eo amin'ny fanatrehany no misy ny fahafenoan'ny fifaliana, ary eo ankavanany no misy an'ireo firavoravona mandrakizay. De rain'Andriamanitra. Ankehitriny maro fa nampanenona ny trompetra teo amin'izay rehetra nalian'i Josefa mba ilazana ny fahatongavany. Isy olona iantso mafy hoe mandoleha eo amin'ny Josefa. Na inona zavatra nataon'ilay olona rehefa naneno io trompetra io dia nalefa ny lohaliny. Mety teo am-pivarotana zavatra teny an-dalana izy. Efa manolo tanana aka ny volany, nefa tsy maintsy najanony zany ary nalefa ny lohaliny raha nitsofiny trompetra io. Na artista izy na mpilalao an-tsehatra, tsy maintsy ajanony ny fihetsehany. Ary mandalika eo amin'ny Josefa izy rehefa voambara tamin'ny feo any trompetra io ny fanatrehany. Ary ndray androany,
angina ny zavatra rehetra ao amin'ny fotoana rehefa neny ny tropetran'Andriamanitra de hitsangana ny maty ao amin'ny Kristy ary isy maraina hiposahan'ilay hazavana sy fahatsarana mandrakizay. Andohalika ny rehetra eo satria voasoratra hoe koa izany no nanandrantan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany na ny any ambanin'ny tany sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitry'Andriamanitra ray. Filipianina 2:7-10. Mario anefa fa misy fanambarana hafa be voninahitra eo amin'ity endrika naseho an Josefy ity. Josefy ratany Egypta izy de nomena vady jentilisa ary taminy no nahazo ny fianakaviana zay nanana ny zanaka roalahy Efraima sy Manase. Nangataka Josefy mba hanona ny ray ny fitahiana ho azy roalahy. Napetrany teo anoloan'ny Jakoba izy reo ka Manase lamatono nataony teo ankavanan'i Jakoba fa Efraima no teo ankaviany. Ary no nefa hita azy reo Jakoba de navady ny tanany ka ilay tanany ankavanana no nipetraka teo amin'ny zandriny. Niantso mafy Josefa hoe tsy zao no izy rikaky fa ity ankavananao ty ny lamatoa fa hoy Jakoba Andriamanitra nampifamadika ny tanako. Hitantsika amin'ny endrika eto fa ilay fitahiana tokony ho an'ny lamatoa ny jiosy no nomena n'ilay zandriny ny jetilisa. Tamin'ny alalan'ny azo fijaliany Jesosy Kristy tompo ilay tanana ny famatika. Tamin'ny alalan'ny azo fijaliana no niaviany ny fitahiana. Galatiana 4:7-14. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozo ny lalàna satria tonga voaozona namonjy anay izy fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra miantona amin'ny azo mba ho tonga amin'ny jetilisa ny fitahiana zay any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Tamin'ny alalan'ny azo fijaliana no niaviany ny fitahiana teo amin'ny Abrahama ho an'ny jetilisa. Nandany azo fijaliana ny jiosy noho izany nahazo vady jetilisa Jesosy. Raha miverina amin'ny tantaran'i Josefa zay ny fanena tamin'ny rahalahiny. Tsaro fa tsy ny rahalahiny rehetra ny tonga. Fantatry Josefa zany ary nanao zay azony natao izy mba hisehoany rahalahiny rehetra eo anatrehany. Raha tsy zany de tsy afaka mpahafantatra ny tenany aminy izy. Tamin'ny farany nentin'izy ireo teo ilay banga Benjamina kely fa Benjamina kely ilay tena rahalahin'i Josefa no naprehitra ny fony. Ary ilay Josefa antsika Jesosy rehefa ho tonga eo amin'ilay vahoaka nitandrina ny didin'Andriamanitra ka tafaverina ao Palestina izy dia aprehitra ny fony zany. Benjamina kely de maneho ny endriky ny Israelita 4,400 mbraetsy zay avy maneran-tany ka niverina ao Palestina ho amin'ny fanavotana azy. Hoeo izy ireo no sady ho vonina ny andray azy fa ny tena fahalalana azy no fiainana mandrakizay raha tena fantatra marina izy. Ilaza izy ireo hoe ino Andriamanitsika lay nandrasantsika dia hita azy zay nomboana izy ary kotaba sy antso mafy izy ireo hoe avy aizy ireo rahatra matsiraviny eo aminao reo ahoana ny sin zany de tomasy dradradrady izy ireo mitokana isam-pianakaviany samy oro noho ny alahelo avany tsiraray. Ankehitriny aiza no isy ny fiangonana jetilisa rehefa mampafantatra ny tenany amin'ny rahalahin'i Jesosy. Tsarofo fa tao andapa ny vadin'i Josefa sy ireo zanany roalahy satria nandidy Josefa hoe aoka ny olona rehetra hiala avoa hiala eto anatrehako izy rehetra. Ko de nafenina tao andapa ny Josefa ilay vady jetilisa. Akaizary ny fiangonana jetilisa amin'ny fampakarana ho ao andapa. Alany eto tany ny ampakarana hiakatra izy io mialohan'ny fahorimbe mba hitsena ny tompony eny amin'ny rahona. Mandritra ny 3 taona sy tapany raha indro fahidina ny fahatezeran'ny fahamarin'Andriamanitra ho ao amin'ny fanasan'ny fampakaram-badiny zanak'ondry lehibe izy io. De hiverina izy avy eo apetrany ao an-tranony ray ny ampakarana raha indro fa mampafantatra ny tenany amin'ny rahalahiny izy. Eo amin'ny fotoana io mihitsy horavany faneken'ilay antikristy de zay nataony jiosy tamin'ny Roma. Eo no andefasan'ny Roma sy ireo miandany aminy ny antokony mba amotika an'izay rehetra matahotra an'Andriamanitra de ireo jiosy mitandrina ny teniny. Raha indro fa manatona hiady sy amotika ny tanàna izy ireo de seho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny amin'ny fiaviany zanak'olona miaraka amin'ny tafony mahery mba amotika an'ireo zay mamotika ny tany. Rehefa voatosika ny fahavalo eo Jesosy no aneho ny tenany amin'ireo 4,400 mbraetsy. Rehefa mahita ny asan'ny famonjena mahery ataony izy ireo dia fantatra ny heriny. Nefa ho hitany ihany koa ireo rahatra eo aminy ka alala izy ireo fa nanary azy hatramin'izay. Ka tonga azy ireo hidradradrana noho ny fahoriana avy amin'ny tahotra sy ny ororo mafy toy izay nataony rahalahiny fahiny rehefa nijoro teo anatrehan'i Josefa feno tahotra izy ireo fandrao vonoana. Saingy toy izay voalazan'i Josefa aza tesitra amin'ny tenanareo. Milamina ny rehetra, Andriamanitra natao amin'io rehetra io. Nanao an'izao izy mba hamonjy aina. Toy izany koa no hanonona Jesosy fiadanana sy fitiavana eo amin'izy ireo. Fa nahoana ny jiosy no nandany Jesosy, Andriamanitra natao amin'io rehetra io. Zay ihany ny fomba tokana ahafahany mamoaka n'ilay ampakarana jetilisa. Maty teo amin'ny azo fijaliana izy mba hamonjy ny ain'ny fiangonana jetilisa. Eny, tsy isan'ny ampakarana ireo 4,400 mbraetsy ireo. Ao amin'ny Apokalipsy 4:14. Virjina ny antsoina azy ireo, zay nanaraka ny zanak'ondry n'aiza alehany. Ny tsy nandoton'ireo tena tamin'ny vehivavy dia maneho fa ionika izy ireo. Matio 7:12. Reo ionika ireo dia mpiandry ny efitrano fanambadiana. Mpanompo izy ireo. Mari fa tsy eo ambonin'ny seza fiandrianana no ipetrahany izy ireo fa eo anoloan'ny seza fiandrianana. Tsy ampakarina izy ireo nefa dia akao amin'ilay fanjakana milenium be voninahitra. De hitantsika eo fa rehefa tafaray ka latsapity amin'ny tompo ireo sisa ao amin'ny Israely ireo,
ary efa potika ny fahavalo dia nomana ny tendrombohin'ny masin'Andriamanitra lay saedena ny vaovao ho an'ny ampakarina ary ho an'ireo mpanompo ny mpapakatra sy ny ampakarina mandritra ny arivo-taona isiny ny vola tantely eto an-tany. Tahaka ny natao amin'ny sahany Adama sy Eva, saingy tsy vita lay arivo-taona, fa eto Jesosy lay Adamantsika farany sy lay Evany lay tena fiangonana no hanatanteraka ny planin'Andriamanitra rehetra. Toinona ny iverenan'ny Baiboly, lay sehatra nisy teo amin'ny Josefa sy ny rahalahiny dia efa eo andalam-piverenana satria ho avy tsy ely Jesosy. Raha indrosika fa hiala amin'ilay endrika nasehon'i Josefa, mbola misy zavatra hafa tiako isitonana ny fisainanareo mikasika an'izao andro faran'izao. Tsaroa fa raha njoro teo amin'ny rahalahiny Josefa raha mbola tsy niaraka tamin'izy ireo Benjamina, dia tamin'ny alalan'ny mpandika teny no tenenany, na dia nalala tsara ny Hebreo azy izy, fomba fiteny hafa ny tenenany tamin'ny rahalahiny. Mba fantatrareo moa fa ny andohan'ny taona Jetlisa, lay lovolamena, taona Babilonianina, dia ny farana niaraka tamin'ny hafatra tamin'ny teny tsy fantatra voasoratra teny amin'ny rindrina. Ifarana toy izany koa ty taom-piangonana ity. Ny amaroany fiteny amin'ny teny tsy fantatra amin'izao andro izao dia mbola proof fa mifarana ny andron'ny Jetlisa ary mpiverenana amin'ny Israely ndray Andriamanitra. Ho avy tsy ely izy, lay Alpha sy Omega, lay mpaminany, mpisorona sy mpanjaka, lay rehetra ao amin'ny rehetra, lay tompo Andriamanitra ny tafika no avy tsy ely. Eny, Jesosy tompo, lay tena Andriamanitra tokana tsy misy to azy no avy faingana.